J'en suis très, très heureux parce que on arrive à une étape très importante du processus électoral. Je voudrais remercier Dieu de nous avoir conduits dans ce processus et je voudrais remercier aussi le peuple malgache d'avoir été, je veux dire, très actif dans la participation dans le cadre de ce processus. Et je suis certain que les uns et les autres aujourd'hui, au peuple malgache, aspirent maintenant à un développement du pays, à une vie, je veux dire, pleine de sagesse et plein d'espoir et d'espérance aussi pour ce pays. J'y crois. Mais je crois que tout un chacun y croit aussi, on l'espère surtout à l'occasion de cette nouvelle année. Vincent Jean-Louis n'est pas là aujourd'hui, comment vous le prenez? Il faudrait lui demander pourquoi il n'est pas là. Anisan'ny resahan'izy ireo nefa hoe misy ny alabaty mandritra ny fifidianana iny ho an'ny kandida Rajaonarimampianina izay mitarika moa zany amin'ny konvenantera vakansinify manao. Dia mazava ny tenina teo izy no milaza an'izany fa tsy ny vahoaka no milaza an'izany ary heverina fa ao anatin'ny fitoniana isika izao misy ny vokatra izay ataon'ireo azo lazaina hoe androm-panjakana mahefa daholo manakateraka an'izany nanatrika ny fifidianana naramaso ny fifidianana teto ireo firenena maro samihafa amin'ny alalan'ireo fanaramaso teo hafa no nolazain'izy ireo ary heveritra fa dia miandro ny vokatra fisiatrika izay ny fahendrena ary antsoko ny rehetrarehetra mba ho tony ao anatin'izany fianasana izay.